Ambifaliana no iarabako anao ry avana malala am'izao fotoana zao. Fotoana manokana zay ianarantsika manokana ny tenin'Andriamanitra. Ary am'terinany ty sika dia ijery lohateny manokana manao hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra any anefitra. Miara-mandeha amin'Andriamanitra any anefitra. Manasanao mba iarivavaka milony resotsika am'izany dinidinika izany. Rainay zay ny an-danitro, soranay ny anaranao fa tianay anao ary mpamindra fo ianao. Tsapanay ny teninao, manao hoe ny zanakao mba amin'ny asan'ny tananao dia adidinao ihany, ka ninona miseho eo amin'ny fiainanay. Dia eo ianao, ko ankehitriny ary raha hianatra ny teninao izahay, dia mangataka ny fanatrehanao, mangataka ny fitarihanao, ka ny fanahinao anie hitarika anay mba azahoanay ny tia ny teninao ambara aminay, ka azo hery izahay ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny nambarako taminao teo dia manalo hevitra anankiray lehibe isika, dia ny hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra any anefitra. Misy zanaka lohateny anankifito zay iarahantsika mianatra, ka ny voalohany amin'izany dia ny hoe andao iara-mandeha amin'Andriamanitra. Karazana fanasana anao mba iara-mandeha amin'Andriamanitra any amin'izany tanefitra izany, iara-mizotra amin'Andriamanitra raha mamakivaky ny tanefitra. Andeha ho jerentsika ny amin'izany lohateny manokana izany. Ao amin'ny Deutéronomie 2:30 dia nanambara Mosesy nisy lahateny lehibe anankiray zay nataony tamin'ny zanak'Israely, ary tao anatin'izany lahateny ngeza be izany dia zao ny fanambarana zay nataony. Nahita azy tany anefitra izy dia tany amin'ny tany foana be nampierona, ka dia nanodidina sy niay azy ary notandremany tahaka ny anak'Andriamasony. Zany teny zany dia maneo amintsika fa Andriamanitra dia nahita ny zanany, nahita ny zanak'Israely tany anefitra, ary rehefa nahita ny zanak'Israely tany anefitra Andriamanitra dia voalaza fa nanodidina ny zanany izy ary niahy nikarakara ny zanany raha namakivaky ny tany efitra, ary voalaza eto fa notandremany tahaka ny anak'Andriamasony ny zanany eo ampamakivakiana ny tany efitra. Teo Andriamanitra niasy nikarakara ny zanany. Voalaza ry havana fa ity tany misy atsika ity, tany ampiandohana, raha miverina kely isika any amin'ny Genesisy tantaran'ny famoronana, dia ahitantsika fa ity tany misy atsika ity ao amin'ny Genesisy 1:2 dia voalaza fa ny tany dia tsy nisy endrika sady foana. Ty tantsika ty zany dia voalaza fa tsisy endrika sady foana tany ampiandohana, ary voalaza ihany koa fa feno aizina ity tany ity, ary ny rano no nanomba teto amin'ity tany ity. Zavatra misy eto izany dia zao, sady tsisy endrika ny tany, foana ny tany, rakotra aizina ny tany, ary voalaza koa fa mbola feno rano ity tany ity. Raha mijery zany sary zany asika dia mahita fa tena hoe efitra ngazana tany foana tokoa ity tany ity tamin'izany fotoana zany. Mpaminany Jeremia moa dia mampifandray an'izay voalazany Genesisy 1 izay talohan'ny famoronana izay amin'ny zava-misy rehefa tonga ny fahotana, rehefa tonga ny fahasimbana teto amin'ity tany ity. Dia zao ny voalazany Jeremia: nojereko ny tany ka indro tsy nisy endrika sady foana, ary ny lanitra koa ka indro tsy nanam-pahazavana izy. Eto Jeremia dia manamafy fa vokatry ny fahotana dia simba ity tany ity, ary toy ny hoe tafaverina indray amin'ny zava-misy tany amboalohany zany, ny zava-misy ankehitriny amin'izao fotoana zao, noho ny fahotana, noho ny fahasimbana, dia lasa miverina ho foana, tsisy endrika indray ty tany ty, ary dia feno aizina. Jeremia dia miresaka, manazava ary manome famaritana ny amin'ny atao hoe tany foana izy, na le tany efitra, na koa ny dezera hoy ny teny frantsay. Zao fanambaran'i Jeremia: ary izy tsy nanao hoe aiza Jehova zay nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Egipta, sady nitarika antsika tany anefitra, dia le tany foana sady be lavaka, tany karankaina sady aloko ny fahafatesana, tany zay tsy mba nalehan'olona akory na nonenan'olona. Araka izany ry havana dia zao, ity tany ity zany dia voalaza fa foana sady tsisy endrika, fa le tany efitra ny lalovan'ny zanak'Israely kosa
le dezera zay resantsika eto zany de voalaza fa tena sady foana tsisy nininona no be lavaka karakaina ary nambarany mpaminany jeremia fa aliko ny fahafatesana ary tsy mba misy olona mandeha am'zany ary tsy mba monina any am'zany toerana izanya ny olona izany lay tany hevitra zay resahany mpaminany eto ao amin'ny eksôdosy a dia maneo amitsika fa lay tany hevitra zay resahan'ny baiboly eto de tsy mba tahaka le tany hevitra na dezera fantatsika le hoe torapasika be migodana be torapasika be tsy tahaka an'zany le tany hevitra fa andena ho jerentsika raha naniraka ny arona andriamanitra mba iaona mosesy rahalany tany anefitra de zao voalaza fa ny fanena tany anefitra iarona sy mosesy a ary tao amy tendrombohitr'andriamanitra no ny fanenan'izy ireo ny tany hevitra zay resahan'ny baiboly zany dia tany hevitra zay ahitana tendrombohitra ao am'ge eksôdosy toko fasimbin'folo ihany ko dia milaza mitantara mosesy ny diana ndehanany zanak'israely a fa voalaza fa ny findra ny ala tao refidima izy ireo ka tonga tao amin'ny tany hevitry sinay tao amy dezera ny sinay zany a ary nitobo tao amin'ny tany hevitra io zanak'israely ary voalaza fa tandrifin'ny tendrombohitra no nytobiny zanak'israely zany hoe nitoby a manoloana ny tendrombohitra tany anefitra ny zanak'israely zany dia ahitantsika sary fa ny tany hevitra zay resahan'ny baiboly zany a dia misy tendrombohitra tiako azonao tsara zay sary zay mba hahafahantsika misitona lesona fampahirezana ao anatin'lay fandehanany tany hevitra miaraka amin'andriamanitra de mila azotsika tsara izay sary nisy tany an-tany hevitra voalazan'ny baiboly a izay ka raha mijerytsika lay voalazan'andriamanitra ao amin'ny lay voalaza am Deutéronomie toko favalo andiny fadimy ambin'ny folo manao hoe izay nitondranao tany amy tany hevitra lehibe sady matahotra fenomena zay misy menarana afo sy mainka de tany mangetana tsy misy rano ary nampivoaka rano anao avy tamy vato lampy afo vato voalaza zany fa tao anatin'zay tany hevitra izay a na de voalaza aza fa tany mangetana tsy misy rano lay tany hevitra de zao nisy vato lampy tany nisy tendrombohitra tany a ary nahavarina fa avy am'reny Jehova no namoaka rano mba hikarakarana sy amelomana ireo zanany zay namakivaky a ny tany hevitra zany de maneo amitsika fa raha mamakivaky ny tany hevitra zany zanak'andriamanitra de zao eo andriamanitra miasy mikarakara ary ny mpaminany Isaia sy ny mpanao salamo de manamafy izany fa raha iverina fa tena ny tany hevitra mafana mangetana tsy misy rano a de voalaza ihany keo fa afaka manome rano andriamanitra aoraka ny voalazan'ny salamo ao amin'ny salamo valo amby fitopolo andiny fadimy ambin'ny folo de voalaza fa namaky vato lampy tany anefitra andriamanitra ka nampisotro rano zanany ka de afaka nanaram-po tahaka ny amy rano lalina ireo zanak'andriamanitra ireo Isaia moa de manamafy fa tsy nangetaheta intsony izy ireo tany anefitra satria Jehova nampiboiboika rano ho azy tamy vato lampy ary tena ny gororona ny rano a ka de tena afapo tanteraka ny zanak'andriamanitra tao anatin'zany raha mijeran'le saritsika zany de tahaka ny hoe mampatahotra izany mandeha mamakivaky ny tany hevitra izany a kanefa eo andriamanitra afaka manome zay ilaina ka manome fahafampo manome fiadanana noho izany dia sary anohatra mahalina ny tany hevitra zay azotsika isytomana lesona ho amin'ny fiainatsika fa tena sary anohatra zay tena azotsika isytomana lesona be dehibe ny tany hevitra ohatra voalohany am'zany de zao ny tany hevitra zany zao de toerana feno menarana toerana feno maingoka zany hoe ny menarana dia maneo devoly a toerany lasa toerany devoly zany le tany hevitra ka tsy mahagaga raha ny amy tany hevitra no ahitana reo karazana olana maro samihafa zay mety ho hitanao eo amin'ny fiainana sy ireo fahasarotana isan-karazany a de hitanao any amy tany hevitra avokoa toeran'ireo karazana olana maro samihafa ny tany hevitra toeran'ny fikorotanana tao niteraka ny tany hevitra toeran'ny fanaintainana ny tany hevitra ary toeran'ny aretina sy ny sisa ny tany hevitra amin'ny lafiny ray zany a de hitatsika eto fa ny tany hevitra dia toerany devoly ary ny toerany karazana olana maro samihafa ary tsy mahagaga fa isan'ny taona ny zanak'Israely de misy fanompoam-pivavahana anankiray antsoina hoe andro fanavotana ary efa tao fanopom-pivavahana io
dia misy osy anankiray fidina manokana ka afindra raha-mpivavahana ara-tandina ao amin'le osy ny fahotany zanak'izraely rehetra tao anatin'ny heritaona dia alefa makany amin'ny tany hevitra ilay osy antsoina hoe osy lahy ho any azazela alefa makany any hevitra tahaka ny hoe iny osy iny zany no mitondra ilay fahotana nataony zanak'izraely tao anatin'ny heritaona makany any hevitra makany amin'ny devoly a zay loran'ny ny fahotana any anevitra zany toerana misy ny devoly ary tsy mahagaga koa fa jesosy rehefa avy natao batisa ao Matio dia nentin'ny fanahy masina ka ny anevitra izy a mba alainy devoly fanahy mba alainy devoly fanahy tahaka ny hoe zany a any amin'ny tany hevitra mihitsy no toerana misy ny devoly kanefa de mahavariana de zao io le anasananao amin'ty anio ity hoe andeha ara-mandeha amin'Andriamanitra ao anatin' zany tany hevitra izany tsy azotsika ialana zany ny tsy andalo am'zany toerana izany fa izao raha makivaky zany toerana izany isika de naratsika androany no hoe andao hiaraka amin'Andriamanitra na de verina aza fa toerana tena toerany devoly sy ny toerany faratsiana rehetra ny tany hevitra amin'ny lafiny iray kosa dia toeram-pialofana ihany koa ny tany hevitra tsika jery sary vitsivitsy i Mosesy ohatra ao amin'ny Exode toko 7 rehefa ny andro ondry izy de afaka nakany ankohatry ny tany hevitra Midiana izy ary tany izy dia nisehoany ny anjelin'Andriamanitra niseho tamin'ny Andriamanitra tany anevitra no niaonany Mosesy tamin'Andriamanitra ka nahatonga ny Mosesy hiara-mandeha amin'Andriamanitra tany anevitra ary tsy Mosesy ihany fa ny mpanjaka Davida ihany koa ohatra de voalaza fa ny tany anevitra izy de nahita fialofana tao anatin'ny batery fiarovana iray ka nitoetra tao izy manoloana ny Saoly mpanjaka zay fahavalo ny fofony ainy na i Mosesy na i Davida zany de nahita toerana manokana tany anevitra ary tsy ireo ihany fa na i mpaminany Elia koa aza rehefa tao anatin'ny olana ngeza be zay miatra manaina manoloana azy de nahita fialofana ihany koa tany anevitra araka volazan'ny mpanjaka voalohany toko 7:10 ary ny zanak'Israely raha teo moa araka zay efa niresantsika teo dia namakivaky ny tany hevitra izy ireo teo ambany fiarovan'Andriamanitra tanteraka amin'ny lafiny ray ny tany hevitra de toerany devoly toerany karazana olana maro samihafa fa amin'ny lafiny ray koa dia toerana izay ahafahan'Andriamanitra mikarakara ny zanany ary Andriamanitra dia te hikarakara anao Andriamanitra dia te hitantana anao tsy maintsy hamakivaky izany toerana izany ianao kanefa eo mpamakivakinao izany toerana izany de maniry koa raha maniry Andriamanitra mba hitantana ny fiainanao raha irinao raha sitrakao hitantanany anao ao anatin' zany famakivakina zany toerana izany dia eo izy hitantana anao ka tahaka ny nataony tamin'ny Mosesy mamakivaky ny tany hevitra ianao iseho aminao Andriamanitra iseho aminao Jehova tahaka ny Davida misy fahavalo ny fofony ainao misy fahavalo ny kendry amely sy animbanao de matoky fa eo Andriamanitra te hitantana anao eo ampamakivakiana izany toerana izany metahaka ny li koa angambany ianao misy olana goavana manenjika anao misy zavatra manahirana anao de zao Andriamanitra efa nanomana fialofana ao anao any amin'ny tany hevitra ary izany mahatonga anahy te hanasanao manokana androany tsy azonao elana tsy andeha makivaky izany tany hevitra izany fa manasanao ao andeha araka amin'Andriamanitra eo ampamakivakiana izany toerana izany raha ny marina dia tsy ara-baky teny intsony tahaka izay nisy tamin'ny zanak'Israely fahiny ny tany hevitra zay lalovanao lalovako amin'izao fotoana izao fa hitsinona izany fa karazana olana maro samihafa zay lalovantsika eo amin'ny fiainantsika za manokana zao dia milaza aminao fa manan-karazana olana ngezabe anankiray za eo amin'ny fiainako tamin'ny 2011 dia niteraka lahankely voalohany zahay mivady io zanakay voalohany io dia nisy tsy fetezana teo amin'ny arabatany nisy klema teo amin'ny arabatany ary no heverinay mivady fa
io klema ara-batana io ihany klema nahazo an'io zanakay io, ary ilay klema moa de tsinona fa le sima molotra sy vaky lanilany. De nieritreretinay mivady hoe mbola azo amboariny zany, ary mbola voarovolana monja ny zanakay de efa nandalo fandidina. Enimbolana nandalo fandidina, rotaona nandalo fandidina. Ary gaga izay taty aoriana rehefa nahatsikaritra teo aminy, fa rehefa mitombo ara-dalantsara ny vatany de teo any koa ny nahitanay fa mbola misy olana ihany koa any amin'ny lafiny ara-tsaina le zanakay. Ohatrany matory zany ny sainy, apraxie hoy ny tenin'ny dokotera tamin'izany fotoana zany, ary dia tsapanay fa tena olana ngeza be zany teo amin'ny fiainanay. Saingy zao nahoana hoe ianao ny zakanay ny miarika an'izany mandra-pahatonga n'izao fotoana izao. Zakanay zany satria zao tsapanay raha namakivaky zany problema ngeza be zany izay mivady de teo Andriamanitra niaraka taminay. Ry havana, tsy azonao atao zany ny tsy hamakivaky ny tany hevitry ny problema amin'ity fiainana ity. Fandroany de manasanao kosa za andeha ara-mandeha amin'Andriamanitra raha hamakivaky zany fiainana izany ianao. Raha tsitrakao ary ny ara-mandeha amin'Andriamanitra eo mpamakivakiana izany tany hevitra izany manasanao za mba hiaraka anakipiny maso anonika an'loha hiara hivavaka miaraka amiko, hiara hivavaka isika. Ray masonao misaotra anao izahay fa tianay ianao, efa nasehonao zany tamin'ny lasa, tianao ny zanak'Israely ka nalefanao hamakivaky ny tany hevitra izy ireo, ary tao anatin'izany no nanehoanao taminy fa miasy mikarakara ny fiainana ianao. Toy izany koa ny mpanjaka Davida, nanome batery fiarovana ho azy tany anefitra ianao mba hiarovanao ny ainy tamin'ny fahavalo izay mifofony ainy. Mosesy de nahitanao tany anefitra, Eli de nahita fialofana tao aminao koa tany anefitra. Raha io, zany koa ny fanorinay. Tsy hainay ny tsy aonta aminao sy hitalao ny famindramponao raha makivaky ny tany hevitry ny olona maro isan-karazany izahay. De mangataka sy mitalao aminao, aoka mba eo anilanay koa ianao ka hitantana anay taky ny tanareo zanakao maro tamin'ny lasa eo ampamakivakiana izany. Bavaka manokana ho an'izay miaino zao fandarana zao sy mijery zao fandarana izao, ianao mahita ny mety tany hevitra lalovan'izy ireo, miangavy koa raha miangavy aminao, meteza re hiara-mandeha aminy ianao mba hahafahanao manamaivana ny olana zay lalovany. Koa dia misaotra anao sahady ny amin'ny valim-bavaka zay omenao, satria inonay fa mamaly vavaka ianao, fa ny vavaka de tononay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.